Vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaiko, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana eo tofatotry. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandefandefety tsy mba azy. Roapolo taona ny délivrance, roapolo taona ny fanasitranana, roapolo taona ny fanafana, ary roapolo taona ny falovana. Vahaony oloko, vahaony oloko. Me micro izy sy micro amlona sy micro kely zao a ianonareo tsara tovian'ny olona tsara zany vavan'izany efa vita sorona zaza ao ekipin'io herinandro izy zay fa mijijijy marary a zao a ianonareo tsara naterahany zaza iny efa mbola amin'ny septembre sao ianonareo tsara vao afaka ny demony ao anatin'ity vehivavy ty dia ho afaka daholo ny devoly rehetrarehetra mampijaly anareo mino an'izany tenareo ianao io na hertina izy izy mino an'izany androany ny fiampitoana farany io impiry ianao no miseho amin'ilay manampy ty vehivavy ty efa korotanina ny tokantrano tsy ampidirana ny volana inona rehetrarehetra sons bevoka efa anainy zaza vita sorony androany anareo vavolombelona io zaza ao kipin'io ino tondra fitahina ho amin'ny fianakaviana ino tondra fitahina ho amin'ny manodidina azy ny vady ny vehivavy io ny hava ny vehivavy io tsy ny maintsy voavonjy amin'ny anara-mahery jesosy vahoaka manerana kolezium no vavolombelona fa mahery ny anara jesosy Sora Jesosy, allez je combat ça. Janora. Sora Jesosy. Sora Jesosy. Sora Jesosy. Sora Jesosy. Sora Jesosy. Maybe close. Food. Yana no sacha. Sora Jesosy. Dano tarim ses. Tatano se patavo. Misajarich.
አዘጋጆች شوفوا هذا كيس صغير عرفتوا زعما شرطوا سيفيرو تسولا عرفتوا نارتوس سيفيرو تسولا نارتوس أمين نارتوس Díselo, Sam. Siete un cotero. Siete no. Díselo, Sánchez. Díselo. Ya le nos echaron. Ahora. Díselo. Díselo. No te aclaras. Ya. Abajo la chus. Abajo la chus. Solo. Abajo. So, ya no tomas las esas. Soldado, Africa. Isso, não vale aqui. As estrelas. Foi mesmo! Ah, tá só no micro. Isso não. Tá só no micro da próxima. Ya no se llama. El micro es. Ya no se llama. Ah, ya no se llama. Artura, mira ese campo. Ahora, ya lo saciado. Suelta. Abre. Aftura será. Aftura. Suelta. Aftura será. Abre. Arturis. Suelta. Abre. Suelta. Abre tu boca. Suelta. Sul fierro c'è una cosa. Allora la fa più. Malemo asu. Arturo è l'altro. Dove che c'è? Dice no? Sono tu. Sul fierro c'è una cosa. As the Malemo as you're alive, as Cassian, the past is no remote. The past is no remote. As a person has a Sawa, antele asane pakel. Ropunu arte vita 3 secunde. Anjusiu, sufla rana la relazione su Gianella.
Soina tsara to. Efa tsy manino tsony. Tsy manino. Maheresana fao ampiasain'i Jesosy ianao. Voninan'olo tena lalina ho an'i Jesosy ianao. Ho afaka amin'izay ianao. Ary ho tahin'ny tompo ho faritra misy anareo any ambatona zakany. Maheresana. Roapolo taona ny délivrance, roapolo taona ny fanasitranana, roapolo taona ny fanafana, ary roapolo taona ny falovana. Vahao ny oloko, vahao ny oloko. Andriamanitra ankiray fotsiny no somary ingako a. Dia avy eo hivavaka ho amin'ny marary sy ny olona voafatotsy ny fanaratsy. Joba 2:7 manao hoe aroy ny vadiny taminy, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mafoy zan'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Fa hoy Joba tamin'ny vadiny, tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao, moa ny soa ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny olony Joba. Halleloja. Io tenin'Andriamanitra io no iangako rehefa avy eo, araka ny teniko teo fa anao fanatim-pisaorana isika androany, fanaty mpiderana, ary tena fanaty tsara bola mihitsy. Famelohany idirantsika ho amin'izay fanatitra isan-karazany izay, dia hivavaka ho an'ny marary aho eto. Efa tao anatin'ny 2 volana mahery aho zay a, 2 volana sy tapany teo angamba. Dia nampianatra foana momba ny plasin'ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Momba n'inona hoe azafady? Plasin'ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Misy ny atao hoe mpanota, misy ny atao hoe mpanompo, misy ny atao hoe sakaiza, ary misy ny atao hoe zanaka, ary misy ny atao hoe fofombady. Ao amin'i Jesosy dia misy amin'ireo toerana maro isan-karazan'ireo: mpanota, mpanompo, mpanompo mahatokona sakaiza, zanaka, fofombady. Efa ombenombena nampianatra an'izay ny tao anatin'ny 2 volana sy tapany. Ary efa hanambarako fa raha mpanompo ny olona iray dia tokony hitaraina izy ary tokony hangataka. Ary eto androany mampahery, raha mbola mpanota ianao tonga eto ka mahatsiaro tena hoe mpanota, hivavaka ho anao pasteur Ertina androany, ho afaka amin'izay plasinao sy zany toerana misy anao zany ianao androany. Raha lasy anabavy malala, misy amintsika manana olana maviasatra, dia mieritreritra isika manao hoe misotro toka ny famahana n'ity olana ity, mifoka zava-mahadomelona no mamaha n'ity olana ity, ary nanandrana ianao sotro toka, ny foka sigara, ny foka rongony, ary dia io ianao fa voafatotra. Hoy ianao manao hoe mafy loatra ny ady atrehako, fa aleo ampirafy, andeha hitady vehivavy hafa, hitady lehilahy hafa, dia ny olanao efa tsy miva, fa mbola problème vaovao koa ny fampirafesana. Satria no heverinao fa rehefa misy vehivavy vaovao eo anoloanao, la lehilahy hafa eo anoloanao, dia milamina ny ady sainao, nefa mahatsiaro ianao ankehitriny fa arakaraky ny sina lehilahy na sina vehivavy nidiranao tamin'ny adalana sy ny fampirafesana, vao maika voafatotra amin'ny fiainanao. Tonga eto ianao androany, ao anaty aretina, ary misy amintsika nahatsiaro
fa vokatry ny fanalanjaza ny mahatonga ny aretina ao anatin'ny kibonao io. Vokatry ny fanalanjaza satria na ianao ary mahatsiaro eo am-pihinanana n'iny fanafody manalazazy iny dia efa mieritreritra ianao manao hoe inona ny vokatry ity. Amin'izao fotoana izao tsy te hitaraina amin'ny olona rehetra intsony ianao fa iainao misy aretina any anatin'ny tranonjanaka ho any ary renao tena marary ary mba hampijaly ianao. Misy fotoana ianao manamely tena ary tsaronao mihitsy fa vokatry ny fanalanjaza ny natonga an'io, vokatry ny fijangajanganany natonga an'io. Satria dia tsy fantatry ny vadinao, tsy fantatry ny fianakavianao fa any ambadika any misy lehilahy miaraka aminao mangingina. Ary io lehilahy io dia napiditra famosaviana ao anatinao, napiditra aretina ao anatinao, ary iainao any anatinao any fa misy aretina vokatry ny fiarahana tamin'ny lehilahy, vokatry ny fiarahana tamin'ny vehivavy. Rahalahy sy anabavy malala isana, tsy manameloko anao Andriamanitra. Mety nahita an'ireny afisy ireny ianao, na iany fandarana tamin'ny radio ianao, na iany fandarana tamin'ny télé ianao, marary ianao, ianao mijafajafa ianao, tsisy olona miaino anao tsony amin'ny fitarainanao, tsisy olona mijery anao tsony amin'ny fitarainanao. Faly amlaza aminao, misy Andriamanitra te hiaino ny fitarainanao androany. Amen, amen. Misy Andriamanitra te hijery anao eto androany. Amen. Ary ny programan'Andriamanitra aminao tsy maintsy afaka ianao miala eto androany. Amen, zandry. Hoy hoe tsy maintsy afaka ianao miala eto androany. Amen, Jesosy. Anisan'ny namangin'ny tompo ahy hivavaka ho anareo ireo arehefa avy eo. Misy aminareo ireo na misaviany ny fianakaviany, na misaviany ny neny farany satria miady lova aminy. Misy aminareo ireo na misaviany ny rafozany satria tsy tiany ny rafozany anambadiny zanany lahy, anambadiny zanany vavy, dia na misaviany ny rafozana ao ianao. Misy aminareo ireo na misaviany ny mpiara-miasa aminy. Misy aminao ireo tsy hitanao tsony hoe aizany tany ale ranomaso lava izao, ranomaso lava izao. Efa mivavaka ihany ianao, mandeha makany am-piangonana ihany ianao, nefa indrisy fa na dia any am-piangonana azy tsisy nizaniza miaino anao, tsy hitanao zay atao. Ary misy aminareo ireo fa tena kivy amin'ny fivavahana, kivy ianao, efa tapitra ny tetezinao daholo ny karazam-pivavahana rehetra, na ny karazam-pivavahana misotro rano na misotro menaka, na ny miosy menaka, ninona na ranao daholo. Alaneninao farany dia ozy izy ianao hoe ndeha mba ho any amin'izany kolezioma amin'izany ray aho, sao dia mba hany mba faraparany fa ndeha ho any faraparany aloha. Teny aminao aho tsy diso adresy ianao raha tonga eto androany. Tsy diso adresy ianao raha tonga eto androany. Androany ny fotoana hikasian'Andriamanitra ny aretinao. Amen, Jesosy. Tena tianao Jesosy. Zany ange ny atsoky hevitry ny olona, zany ny hevipetsin'ny devoly, hevipetsin'ny devoly ao anatin'ny olona. Aza mivavaka zany fa tsisy fifaliana ao. Any amin'ny labera ihany misy fifaliana, any amin'ny toka ihany misy fifaliana, any amin'ny balina ihany misy fifaliana. Any tany anareo ahy, izy nefa tany amin'ny toka sy ny sigara sy ny balina atsangany hoe ny tanany. Maromaro. Iza nefa avy tany. Aiza ny mety aminao? Any sa aty? Any sa aty? Aty. Te ilaza aminao misy fiainana mahafinaritra ao amin'ny Jesosy raha lasera vavy. Alleluia. Efa nahen'olona ny teny an'izao aho, nahen'olona ny teny an'izao. Andao izy hitady fanasitranana any, andao hitady fanasitranana any, fa rehefa sitrana dia miala. Ahoana hoe? Rehefa sitrana dia raha lahy saina vavy malala mampahery anao aho. Fa maninona ianao ny ala ao amin'ny Jesosy? Fa maninona ianao ny ala amin'Andriamanitra? Tsy fanasitranana ihany ny tian'Andriamanitra omenanao, fa misy fahasambarana sy fifaliana ao amin'Andriamanitra. Amen. Misy fiadanana ao amin'Andriamanitra. Alleluia.
raha lasana bavy a rehefa avy misotro labery ianao dia tsy maintsy miady mivady. Rehefa avy misotro labery ianao, avy misotro toky ianao, dia tsy maintsy korotana ny eo ambadiky ireny. Laingany devoly zany, laingany devoly zany. Tsisy fifaliana zany eo amin'ny labery, tsisy fifaliana ao amin'ny toka. Raha misy fiadanana sy fahasambaranao, tsisy olona miala amin'ny toka zany, satria boboka ihany. Fa firifirin'ny olona mitady lalana, tsy te hisotro toka ntsony, tsy te hifoka rongony ntsony, tsy te hifoka sigara ntsony, satria ny fitahany devoly. Fa andana misotro, andana mifoka, fa ao misy fiainana. Fa rehefa tafiditra ao, matsiaro tena lany vola, andevozony devoly, tsisy fifaliana, korotandava, mitady lalana ivoahana. Tsy nisy olona mieritreritra hiala amin'ny toka rahalahy, hiala amin'ny labera rahalahy, hiala amin'ny rongony rahalahy, raha tsara ho, tsisy olona hiala amin'izany. Ao amin'ny Jesosy no misy fiainana. Ary raha tena hitady an'Andriamanitra ianao androany, mampanantena anao ahy. Andeha hiala eto ianao androany, miaraka amin'ny fifaliana ianao hitsofoka any amin'ny tranonao any. Amen, amen. Hivavaka ho anao ahy. Fa ninona adinao, mpandresy anao, anafaka anao Andriamanitra, anasitrana anao Jesosy. Amen. Rahalahy sy anabavy, ray aman-dreny, raha marary ny zanakao androany, raha marary ny zanakao tonga eto, tia nasitrana anao ane Jesosy. Fa ny tena olana ane rahalahy sy anabavy, misalasala ane enao e. Ianao ane misalasala, ianao ane tsy te hiroso e, ny zanakao efa ho faty, ianao efa very hevitra, nefa mampalahelo ihany koa ny resaky ny olona no henonao. Aza makanao fa fivavahana mampiditra devoly ihany, nga mo tsy zany ny resaky ny olona. Le pastery io ihany ozy izy ny mampiditra azy, dia izy ihany ny mamoaka azy. Rahalahy sy anabavy, zany any Ambojafito sy mipetraky, nareo any atao madinika. Ahoana ny nampidiriko demony ny zanakao atao madinika? Ianao any Lasory, ianao any Manosesy, fa zany ny ampidiry ny devoly ao an-tsainao. Aza mandeha makany, fa io pastery io ihany ny mampiditra azy, dia izy ihany ny mamoaka azy. Za zany na tonga ny kibo mivadinao mibotsina be io. Efa 4 taona. Efa 4 taona, taiza no mifakahitantsika. Za zany napiditra demony tao, te hampahery anao ahy. Yesory ao an-tsainao zany laingany devoly zany. Yesory ao an-tsainao zany laingany devoly zany. Halleluja. Mitodi amin'Andriamanitra. Erlinina ny anarako. Ina zavatra mitranga? Ny voninahitr'Andriamanitra zany a dia za dia narary be voan'ny kansera zany tarehako. Ohatran'izao ny sariny, somary. Dia avy eo ako tonga tany amin'ny dokotera dia niteny ny dokotera hoe aretina cancer ty izy fa miditra ao hôpitaly ianao zao. Zay, ohatrany hoe kansera amin'ny hoditry ny taresa amin'ny raha. Zay nitenen'le dokotera hoe cancer ty izy fa miditra hôpitaly zao dia zao ianao. Dia kanjo ianao lasa nakany amin'ny collision rehefa avy eo, satria nahita kely masinao. Sa hoany? Tsy nakany amin'ny dokotera fa mbola tany amin'ny collision aloha. Eno nakany amin'ny collision ianao fa tsy nakany amin'ny dokotera. Dia tonga avy any amin'ny collision ako. Zay avy nakany amin'ny dokotera rehefa mivavaka dia namangy anahy mitompo andana ary makany amin'ny dokotera, dia nakany amin'ny dokotera dia izy ny dokotera miditra hôpitaly, dia rehefa miditra hôpitaly dia na chambre zay ny alahady, sabotsy collision dia alahady zany tonga tany. Ary rehefa tonga tany dia mbola tsisy ninina azo atao satria tsisy dokotera ny asa atao fa raha pitso alatsinainy vao manao ny rehetrarehetra. Dia rehefa mivavaka dia vangin'Andriamanitra sasao amin'ny rano matimaty tarehanao io izy, dia sasako tamin'ny rano matimaty nefa naraina ny andro dia voninahitra n'Andriamanitra fa nadio tsy nisy petina tena kely aza. Nanatsika collision mandray mandeha dia maolombela tsy maintsy nanatina mpitsabo, fa rehefa ve nomen'Andriamanitra tolotsaina nitorina le fotoam-bavaka sasana amin'ny rano matimaty, zao ny vokan'izao jerekely ny tarehany jerekely ny tarehany io.
alao hitan'ny olona mihitsy a ilay tarepotika be teo iny tsisy ny raisina vokatry ny fivavahana sy ny fanompona an'Andriamanitra indray mandeha collision zao ny zavatra mitsanga voninahitra ao an'Andriamanitra. Tompo tamiko zany de zany andro avadiran'ovana taloha de misy le tena le nahantra le tena tsy nanaka ninina mahitsy de zavatra nataon'ny tompo tamiko de nameny le nanokatra carrière-mbato de za rery aloha ny asa tao zay sy mivadika de niampy olona roa de niampy olona telo de niampy olona efatra niampy olona dimy de aveo nenanambola kely ihany nanambola kely ihany de aveo tsy nikitehako mahitsy iny de entiko nantohanako ny asan'Andriamanitra de netiko nanampy an'ireo pasteur teo amin'ny misy anareo fa zay manko avy any ambata miravava de aveo de menitain'ny tompo ihany ahako zao fa manana piasa ho an'ny 7 na 5 tompo nahantsa ny lalina mihitsy ianao teo aloha tena tao anaty fantrana lalina mihitsy tena tafiditra tao anatin'ny fantrana mihitsy anefa mivolako ary tamin'izany nanao napiditra tany napiditra hitana tany andresanté reny de napokan'ny olona mivolako de napokan'ireny piasy reny fa voninahitra ho an'ny tompo fa de zao mbola tahin'Andriamanitra may papanay na hatramin'izao tena patron ko zany efa patron aloha amin'izao teka mampisara ny tompo. Roapolo taona ny délivrance, roapolo taona ny fanasitranana, roapolo taona ny fanafana, ary roapolo taona ny fanovana. Vahao ny oloko, vahao ny oloko. de narary de inona ny aretina anazy ao izy anareo areti-po taitra de mizihatra faly de mizihatra misy zavatra mampalahelo de mizihatra inona no mizihatra niny mbavafoko taty arena nefa de nandeha tao anatin'ny toriteny i papa Ertina hoe manasitana Jesosy manapaka Jesosy ay areo a Jesosy misy azany fiangonana zany tsy nisy an'izany tany amin'ny faritra nisy anay nareo avaiso anay avy any paroasy ny fidirana mbola tsy nisy fiangonana hatramin'ny fivavahana vao ny oloko tany fa de io ao anaty radio io narahanay ianao hoe tsy mbola tsabo tena tsy nandeha tamin'ny mpimasina zany tsy mba nandeha dokotera tsy nandeha dokotera fa de mizihatra fotsiny ao zihatra teo raha vao misy mahataitra satria efa fantatra le olona hoe ny areti-po tsy hitany dokotera 5 taona ianao tratran'izay 5 taona tao anatin'ny andro 5 taona satria latsaka tao anatin'ny fahatrana lalina anay tena nahatra kely de ahoana ny nasitrananao de io radio io no enonay de ozy anao ao anaty radio hoe apetrao amin'ny faritra Maharary anao ny tananao de apetrako de mandoa de amin'ny radio fotsiny io amin'ny radio fa tsy mbola nametraha tana pasteur ty tsy mbola nametraha tanana aloha fa mbola tao anaty radio de rehefatreo tapa-kevitra le vadika mitady avatra amin'ny fivavahana vao ny oloko de nisokatra tao amin'ny paroasy ny fidirana ry pasteur John ny tao de livrena teo de sitana oza kay Jesosy misy dikany ty anarako hoe rasoa nandrasana 2 volana angarangidina ny nandrasana voky fa kay moramora ny andrasany dada vokano ny andrasany Jesosy sitana ry avana afaka manafaka Jesosy tsy naninona tsony na taorina zay tsy naninona tsony tsy mizihatra tsony tsy mizihatra zany tsony andraky ty roapolo taona ny délivrance, roapolo taona ny fanasitranana, roapolo taona ny fanafana, ary roapolo taona ny fanovana. Vahao ny oloko, vahao ny oloko. nanasitrana Jesosy anazy zany za taloha tsy niteny ohatr'izany mihitsy fa naninona ny asa raha ny asinatadidy le tamin'ny 68 ny aretina kodavareny sy ny kitrotro
zay nahazo ana 7 taona tamin'izany fotoana zany dia narary tratran'io koa davareny io dia iny koa ka dia nandeha rahabe ny tendako dia rehefa iny nandeha rahabe ny tendako dia tsy sokatra ohatra zany tsony ny feoko nandritra 4 taona zany nandritra ny 7 taona tondra le teny tsy mivoaka fa raha miantsanjanaka dia sika manao hoe soka fa tsy afaka miteny mafoatra zany afaka miteny mafoatra zany dia hoy izy ny olona rehefa mandeha misika miantso alika ndraiky alalika vavy io zany nataon'ny olona ana dia mararo foko mihaino an'izany feoan'olona zany dia rehefa taty arina dia tsy mba mitsabo tena ve mitsabo tena any alany eny na daholo na dokotera na mpanao fanafody gasy na andanana daholy dia rehefa naheno an'ity fiangonana vaon'ny oloko ty a dia nanatona teto ako dia rehefa nanatona teto dia pasteur rene iny andelivrena tery sisiny tery dia aza matahotra anao raha nabava ozy izy fa tsy maintsy misokatra feo anao io dia rehefa nanoy nitoy mivavaka dia nao fivadikanina foana zany nangetaheta mba sokafan'le feoko hoe mba hiantso anjanako amin'ny feoko normal dia isorana ny tompo fa zany eninareo zany zao feoko orako mafimako aleluia 4 taona tsara 7 taona ianao ny 4 volana zany ianao nivavahana teo vedina teo amin'ny 2 volana teo ihany ametrahana tany dia mivoaka am'izay ny feonao dia misokany mivoaka nefa efa nialana ny ena dokotera mpomasy rehetrarehetra masy rehetrarehetra hatray zany mpanao fanafody tsy nale hatrany amin'ny randremisara hatrany amin'izany randrembodilova hatrany amin'izany ramaitsolamba hatray tsy hitako izay tsy nitondrano dia tsy mety mivoaka mihitsy ny feonao tsy mety mivoaka mihitsy ny feoko fa raha miresaka dia manao anareo mahasalamanareo zany fotsiny ohatran'izany ny feonao tena asy vorakoraka mafy rangahy ataovy aleluia mafy tena anao misaotra jesosy a mahery anao jesosy a vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko nandeha fantety izy mba asitra